dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no fa miaraka amintsika indray ao anatin'izao teny fampahirezan'izao vavakisika. Jehovahandriamanitra ray ao, Andriamanitra be fitiavana sy be fampirappo ianao, ary manamarina mandrakariva ny teninao satria ianao nefa milaza fa mere kely indray mpimasomonjy mandrapalasa ny fahatezerana. Raha ankehitriny dia tsapanay izany famarinana ny teninao izany satria manomboka miaina ny olona izay tratra ny valana retana, ary izany rehetrarehetra izany dia fampisehoanao ny fitiavanao sy ny famoramponao, satria mahatoky tanterak'izay fa meona ny fahatezeranao ary tsy te handringana ny olonao anao, mamaly vavaka ianao ary manomboka manasitrana mba tonga nay ahatsapa fa tsy Andriamanitra loza be ianao fa Andriamanitra fitiavana, ary mahatona velanao hitranga ireny rehetrarehetra ireny dia niraisinao tahaka ny zanaka izay ho faizinao, ary tsy tianao anjely ny andro lava fa mba hitsinjovanay ny ho avy dia ny fiainana mandrakizay, mba tsy hahatonga anay hifikotra amin'ity zavatra ho leviny ity. Misotranao Jehovahandriamanitra ray ao, ary mbola mahatoky izay raha mbola maneho ny voninahitra amin'izao vanim-potoana izao dia mbola ampiseho fahagagana aminay isan'andro isan'andro amin'ny ho azy. Mankatahanay aminao dia mifanainao masina anao ka hiasa mandrakariva dia anatin'ny ety mba tonga anay midatsaka-po, mifepetra, mianatra ary mitoromarika rehetra izay napetraka ao tamin'ny alalany tokony andraikitra ara-panahy sy ny mpanomponao izay nifidianao hitantan'izao firenena izao mbo lasa toetranay izany fanarahana ny fepetra mandeha amin'ny ara-dalàna izany. Dia ankehitriny Jehovahandriamanitra ray ao mifanaina masina hanokatra indray ny masom-panahinay mba hamelombelona ny fomba ny mpanahinay manoloana ny teny fampahirezana izay mentiny eto. Dia mitenena ary Jehovah fa mino ny mpanomponao dia ny voninahitra no maseho mandrakariva ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiatanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy haitsika ny tsy hisaotra an'Andriamanitra ho ny valim-bavaka izay efa manomboka raisintsika amin'izao vanim-potoana izao satria manamarina ny teniny tokoa Jehovah. Raha tadiditsika dia nandray ny Isaia 40 isika, ny 20 izay teny fampahirezana nentintsika teto, nentina nampiononana fomba mampanahitsika mba tsy hatonga antsika ho kivy fa hifikotra tanteraka amin'ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra, satria marina fa mafy ny zavatra mitranga tamintsika, tamin'ny isam-batan'olona, tamin'ny kristianina, tamin'ny firenena tamin'izao tontolo izao, kanefa araka ny nambarantsika hoe tsy ho fahafatesana ny antony izany fa no mba hisehoany ny voninahitr'Andriamanitra ary fampieritraretan'Andriamanitra mba hahatonga antsika hitodika tanteraka aminy. Dia izao no voasoratra dia amin'ny Isaia 40 ny 20 hiverenantsika vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana ary oloko midiro amin'ny efitranonao ary mirendrina varavarana ianao ka mihere kely indray mpimasomonjy mandra-palasa ny fahatezerana. Resaka tetontsika hoe ray andro any dia ho tsapantsika fa ho ririn-dasa tsy tsaroana izao zavatra miaritra amintsika izao rehefa tena mentehitra amin'Andriamanitra, satria tsy mba mandainga io Andriamanitra io. Tao ny fahatezeran'Andriamanitra vokatry ny fiodinana izao tontolo izao. Nambarantsika ombenombeny hoe ny loza tsy avy amin'Andriamanitra no nahatonga an'izany tamin'ny zanak'olombelona fa safidy-po ny zanak'olombelona vokatry ny fiodinany sy ny fanadinoany an'Andriamanitra. Kanefa na izany na tsy izany, tsy takany tamin'ny safodrano intsony na tamin'ny andro ny Sodoma sy Gomora izay tandindo ny zavatra hitranga amin'ny andro farany, dia tena fandringanana tanteraka ho an'izao tontolo izao ny zavatra nikendren'Andriamanitra, fa fampiomanana
ary vokatry ny fiodinany zanak'olombelona dia nisy ny fahoriana ny lozany anjaty taminy, kanefa dia midiny Jehova, mamonjy Jehova, kanefa misy vanim-potoana avelany tena iaina ao anatin'ny fahoriana ny zanak'olombelona mba ahatonga ny olona handasaka-po sy andiny tena manoloana ny zavatra ataony, ka tonga azy tena hiverina ho amin'Andriamanitra, hijery ny fiainany mandrakizay satria mandalo izao tontolo izao, mandalo ny filany izao tontolo izao, ary tsy misy fahasambarana na fiadanana maharitra ety amin'ity izao tontolo izao ity, fa mbola misy ny fiainana mandrakizay izay tsy maintsy andalovantsika. Ary amin'izay vanim-potoana izay araka ny nambarantsika teto hoe tsy ny tsara ihany no hitsangana, fa na ny ratsika io ary hitsangana amin'izay vanim-potoana izay, fa toerana roa fotsiny no izy. Dia misy ny fiainana mandrakizay sambatra miaraka amin'Andriamanitra, ary misy ny fahaverezana mandrakizay izay midika fahoriana tsy manam-pahatam-perana anjady amin'ny olona ka tsy sitrap'Andriamanitra, ny atonga ny olona horingana sy ho very, fa miala nenin'Andriamanitra mba hatonga antsika handray ny famonjena. Kanefa mbola tsy tonga, tsy mbola voatendry izany fotoana izay hatam-peran'ity izao tontolo izao ity izany, ary Andriamanitra tsy mamely tapoka fa mampiseho ny famantarana rehetra araka ny hitantsika tao amin'ny soratra masina na ny faminaniana nataon'i Jesosy. Dia nilaza mihitsy izy milohan'ny hatongavany any amin'ny rahona lanitra fa misy ny famantarana maro isan-karazany, izy hamitaka anareo mpaminany sandoka hitsangana, misy hanao ny tenany Kristy mihitsy aza, firenena amely firenena, fanjakana amely fanjakana, orohoro-tany mafy, fahoriana maro isan-karazany, ary misy fandringanana fahafatesana mihitsy ary, kanefa tsy mbola tonga ny farany, fa voafiandohan'ny fahoriana ozy ny lazain'i Jesosy Kristy. Tsy avy amin'Andriamanitra ny mahatonga n'izay rehetrarehetra izay sy ny fahoriana menjady, fa safidy-po ny zanak'olombelona vokatry ny fanadonony an'Andriamanitra, fa amin'Andriamanitra azy dia fantany ny vanim-potoana hitrangany izany rehetrarehetra izany, izany hoe fantatr'Andriamanitra ny vanim-potoana izay tafapaka ny lanitra ny etan'izao tontolo izao sy hitrangany izany zavatra izany, kanefa amin'Andriamanitra azy dia rehefa izay no mitranga efa mbiom-baravarany Jesosy Kristy, dia miala nenina izy, tsy tonga dia mandringana izy, takany tamin'ny androny Noa. Tena nanenina ozy Jehova, namoronako ny zanak'olombelona fa ratsy mandrakariva izay sainy ny fony, ary nanapa-kevitra izy tamin'izany ny andringana ny olombelona rehetra, ny zava-mananaina rehetra, fa tsy no avary mianaka izay nomeny ny fepetra fiboly ozy tsika dia ny fidirana ao anatin'ny sambo fiara dia ringana, kanefa avy eo naneniny Jehova ary nanome toky ny zanak'olombelona tamin'izany hoe tsy handringana ny zanak'olombelona misafotrano, intsony izy ary ny havana no ataony famantarana, ka isaky ny mahita ny havantsika eny amin'ny rahona lanitra dia mampatsiaro antsika fa tsy tokony tsy takany tamin'ny andro Noa intsony amin'izao vanim-potoana izao, na dia mafy ary ny zavatra mitranga. Manamarina ny tenin'i Jehova, ndray ny mpimaso fotsiny azy, mierekely ndray ny mpimaso monja mandra-pahalasa ny fahatezerana. Manomboka mionona ny fahatezeran'Andriamanitra, ary izany rehetrarehetra izany ny soratsika an'Andriamanitra, kanefa moa inona ny antony mampionona ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny amin'ny olona izay hitany fa misikotra tanteraka aminy, noho ny amin'ny olona izay tena mitaraina mandrakariva aminy ary mijery Andriamanitra, ny olona manaraka ny fepetra, ny olona manaraka ny toromarika, na eo misehatra ranofo na misehatra ra-panahy, mijery Andriamanitra, ny olona izay tena mivavaka amin'ny marina, izay mameny vavany tsy mimonomonina, ary ny fahitan'Andriamanitra amin'ireny dia manatanteraka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe noho ny amin'ny olom-boafidy ozy dia ho afoezany izany andro izany. Marina fa na inona na inona zavatra mitranga, tsy ampitsahatra ny fitabadabana sy ny fimonomononana sy ny faratsiana eto amin'izao tontolo izao ny toe-javatra misy, ary raha izany no jerevan'Andriamanitra fa lanindringana tetontsika fa noho ny amin'ireo olom-boafidy ireo
noho ny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra zay tena mitady ny tena famonjena sy mifikitra tanteraka aminy no mahatanteraka an'izany ary mampionona ny fahatezeran'Andriamanitra. Manamarina ny teny izay nomena ny Abrahama hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, dia mankasitraka an'Andriamanitra mandrakarifontsika ary midera azy noho ny alehiben'ny fahasoavany sy ny famondram-pony amintsika ka mahaliany vavaka antsika amin'izao vanim-potoana izao. Kanefa tsy antsika ihany koa tsy hisaotra ny fitondram-panjakana izay manao ny ainy tsy ho zavatra mitady ny fomba rehetra mba hiarovana ny vahoaka izay tantaniny. Ary tsy vitan'izay fotsiny fa ireo tompona andraikitra ara-panahy maro isan-karazany izay miezaka mampahery ny vahoaka an'Andriamanitra mba tsy tonga azo kifa hifikitra mandrakariva amin'Andriamanitra ary miray fo miray saina na dia ora ny fahasamihafana eo anatrehan'ny antoko-pivavahana dia vavaka iraisana dia ny fifonana, fidirana anatin'ny fifadekana, ny fitalahoana amin'Andriamanitra mba hamonjen'Andriamanitra ny firenena, rehan'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny. Ary izany no isaorana antsika ihany koa vahoaka rehetra izay miray fo miray saina, izay tapa-kevitra ny anaraka ny fipetra satria reny rehetrarehetra reny no hitan'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra mamindra fo amin'ny olona rehetra. Tsy hoe io Andriamanitra io dia Andriamanitra loza be fa lasa ohatrany manao sorona ny tena ny olona tapa-kevitra manatanteraka ny fipetra rehetra, miezaka manakombona ny vavany, manaraka ny toromarika rehetrarehetra. Izany hoe sady famonjena ho an'ny tenany famonjena ho an'ny hafa. Ka na dia eo ary ireo mbola mitabataba, manakorotana, tsy manaja ny fepetra, tsy mitandrina noho ny amin'ny olom-boafidin'Andriamanitra sy noho ny fitarainan'ny olona izay tapa-kevitra miverina amin'Andriamanitra dia mamindra fo Andriamanitra. Ary marina ny tenin'i Jesosy Kristy hoe io Andriamanitra io mampiposaka ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina izay ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ary izany rehetrarehetra izany manomboka misy eo ankehitriny satria miomana ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny amin'ny olom-boafidy, satria misy zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary matoky sy mino isika fa tsy maintsy ho resy tanteraka ny fahavalo tsy hita maso izay mamela antsika amin'izao vanim-potoana izao ary mizotra mankany amin'ny fandraisentsika. Kanefa na izany na tsy izany tsy hoe misaotra an'Andriamanitra fotsiny tsika satria misy zavatra tsara niaritra tamin'ny fiainantsika fa ny teny soratra masina dia milaza amintsika hoe misaora amin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Ary Joba dia niteny an'izany hoe tsy misoa ihany no niraisintsika avy amin'Andriamanitra sy fa ny ratsy koa. Ary dia izay koa nisaorantsika n'Andriamanitra satria navelan'Andriamanitra hitranga niditra teto amin'ity firenena malagasy ity io valana retina io. Tsy hoe ilay valana retina akory no tsara ka hisaorantsika n'Andriamanitra fa ny zavatra nateriny teo amin'ny fiainantsika tsiraray avy satria raha nitranga io valana retina io dia nisy ny fepetra tsy maintsy miraisina, toromarika izay nomena mba ho fiarovan-tena. Ary izay no nahatonga antsika niditra tao anatin'ny fihibohana ary lasa taka ny fiainantsika mihitsy ny mihiboka somary sarotra tany am-boalohany nanentana ny olona ho amin'izany. Araka ny nambarantsika hoe tsy ny olona rehetra nge no ankatoy izany fa misy nefa ny tena mandray am-po ny afatrafatra rehetra mba ho fiarovan-tena ka ilay loza izay niditra nitarika antsika hanaja ny fepetra dia ny fihibohana. Ary tsy ilay fihibohana loatra ny tena zava-dehibe fa ilay fepetra raisina ao anatin'ny fihibohana mba ho lasa fiainana manomboka izao satria manomboka tsika manao déconfinement tsikelikely mamaha izay fihibohana izay fa nitanjona ny kendrena tao anatin'izay fihibohana izay dia mba ho lasa fiainantsika ny fepetra izay nomena mba hitandreman-tena. Ary izay nisaorantsika n'Andriamanitra satria raha mahatsikaritra tsika tampoka no nahatongavany loza tsy nisy nomana tamin'izany. Ary rehefa tonga ny loza ary izay no nahatonga an'io
fabetsahan'ny olona tratrany aretiny io zay no natonga ny akamaron'ny olona hoe tena maro no ndaosiny fahafatesana manerina n'ity zao tontolo zao ty satria tampoka tamin'ny fitranganon'le loza tsy ny ambina fa rehefa tonga ny loza zay vao nitady ny fomba rehetra mba hoentina miady taminy ary ankehitriny zay no mahatonga atsika miresaka hoe misaotra an'Andriamanitra tsika no fisiny zany zavatra zany mba tonga atsika hitodika ao anatin'ny soratra masina satria eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy ilaoza-pahoriana eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy ilaozana loza ary reny fahoriana sy loza maro isan-karazana zay mahatratra an'izao tontolo zao ireny dia tampoka mandrakariva ny atongavany orohotany tampoka ny atongavany tondradrano tampoka ny atongavany fipoahana vetsy avy aroa tampoka ny atongavany ny aretina maro isan-karazany tampoka ny atongavany ka zany rehetrarehetra zany dia mampianatra atsika tsy hoe hiandro loza vao hitandrina fa na tsy mbola tonga rany loza ny soratra masina efa nampitandrina fa tsy maintsy isy izany ary araka ny nambarantsika teto hoe mbola mafy noho izao arany fahoriana rehefa tena madiva ho tonga Jesosy Kristy fa ny tanjonak'Andriamanitra dia ny atonga atsika hanana an'izay toe-panahy miambina mitandrina dia mimeloha na dia tsy fantatritsika ary hoe inona ny loza manaraka dia efa miambina tsika mba tsy hatonga atsika ho isan'izay horingana ara-bako teny aloha fa ny tanjonak'Andriamanitra moa dia ny zavatra ara-panahy satria rehefa tena tonga amin'ny faratapo ny loza miatra amin'ity zao tontolo zao ty dia ho ravana ny tany sy ny lanitra kanefa toe-panahy hoentin'Andriamanitra mba hotazontsika ny fiambenana dia ny meloha mba tsy ho tampoka amintsika ny loza fa mba hatonga atsika tena ho tonga ao ambanin'ny fiahin'Andriamanitra sy ny fiarovan'Andriamanitra mandrakariva fa mijerytsika no matitoko faefatra roapolo dia zao no nambarany Jesosy Kristy mba hatakaratsika hoe tsy tongatonga ho azy io teo zavatra mitranga manerina n'izao tontolo zao io na dia efa tena miditra ao anatin'ny fandresena arytsika ary tsy maintsy hitsahatra io fa tsy midika izany hoe tsy hisy loza intsony fa ny zavatra kendren'Andriamanitra dia ny hananantsika toe-panahy vaovao mba ho lasa fiainantsika ny fihibohana tsy tena hoe ny fihibohana tanteraka ara fa le fepetra rehetra nomena tao anatin'ny fihibohana ny tian'Andriamanitra mba hotazonitsika hoe naiza ilay atsika dia mitandrina mandrakariva Mateo 7:24-telopolo sy 7:telopolo dia zao no nambaran'i Jesosy Kristy ary mianara ozy ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manaraka ny ratsanao sy ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona tsy mbola tonga ny lohataona fa ny fijerevana ny zavatra manodidina sy ny zavatra mitranga zay ny tiany Jesosy Kristy ampitaina ary ny zanak'olombelona dia mahafantatra an'izany rehefa ohatra n'izao toe-javatra mitranga fomba faniriny zava-maniry dia efa fantampatana hoe miditra amin'ny ririnina zao miditra amin'ny lohataona zao miditra amin'ny fahavaratra na dia tsy mbola tonga ary zany rehetrarehetra zany ary zay tena toetra raiky tapisaka amin'ny olona hahafantarany ny fomba fizotra ny fotoana dia io no natonga an' Jesosy Kristy nilaza hoe raha vao manaraka ny ratsany ka mandravina dia fantatra rehefa efa akaiky lohataona dia tahaka zany ko ianareo izy raha vao hitanareo zany rehetrarehetra zany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mbeo ambaravarana izy mba hatonga atsika tsy ho isan'izay mpaniratsira fa hatonga atsika hisaintsaina manoloana ny toe-javatra izay mitranga amin'izao vanim-potoana izao hoe raha vao manomboka hitanareo zany rehetrarehetra zany ozy dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mbeo ambaravarana Jesosy zany hoe ny fandravana n'ity zao tontolo zao ity zany hoe raha dinihana zany tsy hoe tonga dia rava-tapoka fotsiny zao tontolo zao fa misy zavatra mifandimby tsy maintsy atrehantsika tsy maintsy mitranga ka mba hatonga atsika hisaintsaina mandrakariva hoe raha vao zao ny zavatra mitranga dia tiandray mety ho loza tiandray mety ho fahasahiranana tiandray mety ho fahafatesana hitranga kanefa avelan'Andriamanitra hitranga zany tsy hoe anjo zay olona mitandrina akory fa mba hatonga n'ilay olona tena hitandrina ka hierendozy izy ary zay no mahatonga an' Jesosy Kristy hiteny an'izany hoe raha vao zany zavatra rehetrarehetra zany no mitranga dia tsarovo izy fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy zany hoe mba hatonga atsika ho raiky tapisaka ao anatintsika
zay le toetra miambina sy mitandran'izay raha fitinina zay tiany Kristy ambara dia ny andiny faharoa amby efapolo sy akatra amin'ny fahaefatra amby efapolo amin'ny Mateo fahaefatra amby roapolo io no raha mity raha fitinina zany zao toe-javatra mitranga amintsika zao mba ho lasa toetra raiky tapisaka satria araka nyresantsika hoe rehefa nitranga le loza dia nandray ny fihpetra rehetrarehetra mitady ny fomba rehetra mba hirovatena hirovana ny olona hirovana ny firenena dia niditra tamin'izay le fihiboana zay ary tao anatin'la fihiboana tsy le hoe ianao mitokana fotsiny akory fa nisy fihpetra tsy maintsy miraisina tao anatin'izany fanajana ny elanelana ray metatra ny fampiasana ny gel désinfectant ny kasibosy sy ny zavatra maro isan-karazany fanasana tanana mandrakariva mba tsy sy ny loto ho tonga any ambavaka tonga ny aritany zany ny zavatra mitranga tao anatin'ny fihiboana karaky ny nambarantsika hoe ny ilaina le fihiboana mba tonga atsika mba ho amboarina hanana an'izay toetra zay ka zay toetra zay tsy hoe amin'iny vanim-potoana iny fotsiny fa rehefa tonga ka nalasa rany loza dia mba ho lasa toetra raiky tapesaka tamintsika ny fipetra nomena tao anatin'ny fihiboana dia ozy lazain'i Jesosy ny aty amin'ny andininy faharoa amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo ko amin'izany miembenina ianareo zay fa tsy fantatrareo zay andro hiavin'ny tomponareo nefa ko fantatrareo zao raha fantatry ny tompotrano ny fiembenana amin'ny alina zay hiavin'ny mpangalatra dia ho miambina izy ka tsy namelanitra notamina ko miomana kosa ianareo zay fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiavin'ny zanak'olona ary zay le tena zavatra lehibe indrindra mba atonga atsika tena isaintsaina anakatra ny hevitr'Andriamanitra satria matetika ao anatin'ny toe-javatra sarotra sy ny toe-javatra ratsy misy mariky ny fitiavan'Andriamanitra satria zatra nandeha tamin'izao tsika nanjeny ny andro lava tsy nieritreritra zay zavatra hitranga anka rehefa tonga ny loza dia tradozy tsika tonga ny fahafatesana fa rehefa nanomboka nalefa an'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny navelan'Andriamanitra iaina vetivety monja araka ny teniny hoe mihere kely vetivety monja mandra-palasa ny fahatezerana dia mba hatonga atsika ho lasa toetra raiky tapisaka amintsika ny miambina satria misy zavatra tampoka foana tsy maintsy hitranga anjo ny zanak'olombelona kanefa rehefa tena le toetratsika ny miambina dia tsy manatavatra tsontsontsika satria nankatony fipetra nomen'Andriamanitra atsika ka raha tonga ny loza tonga ny zavatra maro isan-karazany dia arova fa na atsika arovana ny atsika zany akory tsy midika hoe tsy andalo fahafatesana fa nitanjona lehibe kendren'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mba hatonga atsika isaintsaina hoe neninenina ezaka zay tanterahantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty sy nikatsahantsika zavatra mahafinaritra everintsika fampiadana eto amin'ity zao tontolo zao ty ho levina daoly zany rehetrarehetra zany fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra ary loza tena tsoroamantany amin'izay vanim-potoana izay dia ny fahataperan'ity zao tontolo zao ty kanefa arovana kosa ny fanahin'ny olona zay tena niankina tamin'Andriamanitra ho atsangana izy amin'ny andro farany ary iaina miadana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra fa ho an'izay tsy nitambina kosa ny zavatra hitranga dia ho fahaverezana mandrakizay tamin'ny farantsika dia miresaka teto hoe na dia eo ary ny fihiboana ary io no tena tokony ho tandremantsika tsy hoe lasa ny loza dia tsy hain'ny fipetra intsony fa manomboka amin'izao vanim-potoana zao tokony isan'andro miaino ny feon'Andriamanitra satria tsika tsy mahay miaino tsika zanak'olombelona ary zay no ilayntsika n'Andriamanitra zay manofy lalana atsika mampafantatra atsika ny zavatra tokony ho tandremantsika dia mba ho lasa fiainantsika ny anaraka ny fipetra rehetrarehetra mbola tsy ho tratry ny loza ety amin'ity zao tontolo zao ty na dia ho lasa ary io valana aretiny io ary zay no natonga atsika nyresaka hoe tsara le fihiboana kanefa mila fitandremana koa fandraisana fipetra ao anatin'izay fihiboana zay satria hitantsika tsara ny zavatra nataony Satana tamin'i Jesosy Kristy tany amin'ny Mateo fahaefatra raha fitiantsika vetivety fa rehefa vita batisa Jesosy Kristy dia nentiny fanahy tany anefitra Jesosy mba alainy devoly fanahy ary zay le fandehanana tany anefitra zay nyresantsika hoe mariky ny fihiboana ny saraka tamin'izao tontolo zao ary tena tonga
mitokatena ary niditra tamin'ny fifadikanina, tsy mbola fifadikanina moa no resahantsika teto, ary any ilay mariky ny fihizahany toetra. Dia inona ny zavatra nisy tany? Zavatra nisy tany rehefa niditra tamin'ny fifadikanina Jesosy Kristy ary adivo ho tapitra, satria 7 andro sy 7 alina no nifady anina teto tao Jesosy Kristy. Ary zay 7 andro sy 7 alina zay dia toe-panahy sy fomba fiaina ho apetraka Kristy mba ho fianarana ao atsika. Mbola ho hitantsika moa ny zava-miafina ao ambadiky ny fifadikanina, fa tsy hoe ho raisina ara-bako teny, fa raha zao ianao no tapaka-hevitra hiditra ny fifadikanina 7 andro sy 7 alina tsy hinan-kanina, tsy hisotro rano, fa afatesana ny vokany, ary raha tsy maty ianao lasa dala. Fa mila takarina ny zava-panahy ao ambadiky ireny rehetrarehetra ireny. Ka ao anatin'ny soratra masina ny ray andro amin'Andriamanitra dia soloana herintaona, ary ny 7 andro sy 7 alina izay nidiran'i Kristy tao anatin'ny fifadikanina dia azo lazaina hoe fifadikanina tao anatin'ny 70 taona tany an'efitra. Ary io hevitra izay nandalovan'i Jesosy Kristy io dia tandindon'ilay hevitra izay nandalovan'ny zanak'Israely tany an'efitra, niala tao amin'ny tany Egipta andehana amin'ny tany Kanana, nirenirenina nandritra ny 70 taona. Izany hoe le hevitra izay nitokanan'i Jesosy Kristy dia tandindony ty zao tontolo zao ty izay tsy maintsy hiainantsika, hoe tena tsy misy zavatra azo mankinana ny fiainana mandrakizay ty hevitra ty, fa nitoetra tsara indrindra raha te andresy ity zao tontolo zao ty dia ny fifadikanina. Tsika tsy mbola nazava ny fifadikanina, fa izay le toetra nataon'i Jesosy Kristy izay no resahantsika. Dia hitantsika ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely, na dia teo ary ny fanavotan'Andriamanitra azy nihiboka tao amin'ny tany Egipta, dia nihidin'i Jehovah nandringana ny matoan'ny Egipta, tafavoaka ny zanak'Israely. Ary izay no nahatonga antsika niresaka hoe ny fihiboana tsy le hoe ianao le nitokana fotsiny, fa nisy fepetra nomena tao, satria misy loza hiatra. Ka rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egipta andeha any an'efitra dia le toetra, le fepetra rehetra nomena tao amin'ny tany Egipta dia tokony ho fiainana ho an'ny zanak'Israely teny am-pandehanana. Raha niala tao amin'ny tany Egipta izy nakany amin'ny tany Kanana, 70 taona nyrenireny teny, kanefa inona ny zavatra hitantsika tany? Loza tsy roa amin'ny tany teo ninjato tamin'ny zanak'Israely, satria saky niodina tamin'i Jehovah dia nisy ny fandringanana, satria tsy nitazomina le fepetra tao anatin'ny fihiboana. Ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe ny fihiboana rehefa tena zatra mihiboka tsika dia zatra, ndika ny zatra nandray ny fepetra, nankatoa ny fepetra, ka rehefa mivoaka amin'izay rehefa avy eo dia le fepetra miainana tao anatin'ny fihiboana no miainana mandritry ny vanim-potoana izay andalovanao ety amin'ity zao tontolo zao ty, satria tsy maintsy misy foana ny zavatra tampoka hiatra tamintsika. Dia torak'izany koa Jesosy Kristy, ohatra ny solotena ny zanak'Israely izay tsy vita ny zanak'Israely tany an'efitra, mba nataon'i Jesosy teto, satria ny tanjona kendren'i Jesosy dia ny hampianatra antsika ho mpandresy eto amin'ity efitra fandalovany ity. Kanefa na dia eo ary ny fihiboana ositsika, ny zavatra mitranga dia miditra ntsehatra ho foana ny devoly, ary tena mety aminy eo, satria rehefa tena niditra nitokany Jesosy tonga ny devoly. Ary inona ny zavatra nataon'ny devoly? Le maharary le nofo mihitsy no nikitiany, satria naona Jesosy ny vady-anina, ka natonga azy naka fanahy hoe tena te misy vato hovana mo. Fa rio toe-javatra io ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, manoloana ny toe-javatra misy ny olona tena manaraka ny fepetra, fa misy foana olona ampiasain'ny devoly izay hiketika le maharary atsika, izay hoanina, izay hotafiana, izay hosotroana, mba hahatonga atsika tsy hanaiky ny fepetra izay apetraka. Kanefa tanjona kendren'ny devoly dia ny hahatonga atsika ho ringana ao anatin'izany. Ary eo no tokony ho tandremana. Aza mieritreritra tsika hoe nihiboka ka tsy hiditra an-tsehatra ny devoly, fa iny mihitsy no mety aminy, mba handresena lahatra ny olona, isam-batan'olona, mba hampidirana hevitra tsy miady ao anatin'ny olona anankiray, hahatonga an'ilay olona ho lavo. Ary maro no na misehatra ara-panahy, na misehatra ara-nofo. Tena misy foana eo mandeha manantona ao anatin'ny fahanginana, mandresy lahatra mba tsy hatonga an'ilay olona tena handray ny famonjena, fa hatonga an'ilay olona tena mipotika ny fiainan'ny ray manontolo. Kanefa ao anatin'izany fihiboana izany, raha ny zavatra nisy taty amin'ny Mateo 4 dia ilay zavatra makitika ny nofo mihitsy no nataon'ny devoly. Inona no nataon'ny devoly?
tena nandrabiraby an' jesosy ty misy vato ovanamofo noho ny jesosy damarazasy anao teo eo amin'ny toeran' jesosy de ka afaka tena nanana fahefanamanao fagagana na ataotsika zany rehetrarehetra zany ary io nefa io le famantarana mandainga rehetrarehetra na ataon'ny mpitondra sasany na ara-panahna amin'ny aranofo mampanatena zavatra ohatra ny mamirapiratra ka mahatonga ny olona tena ohatrany sakafo nataony ambony-javatra fa nataony ambany-javatra ny ainy kanefa jesosy kristy tena nylaza mihitsy hoe moa ny alina mihoatra noho ny aina avao izy satria ny aina io ny tena zava-dehibe na ataoko hoe tena eo daholo raha mivola ny areny rehefa tsy eo aminao ny fahasalamana rehefa tsy eo aminao ny fahavelomana tsy misy dikan'izany rehetrarehetra zany kanefa rehefa tena voary ny ainao dia afaka ianao mitady vola afaka ianao mitady sakafo fa mety ao ampelantananao ny arena rehetrarehetra kanefa marary ianao malaikomana ianao tsy mazotomana ianao tsy misy dikan'izany zavatra rehetrarehetra zany ary io nefa ny zavatra kendren'ny devoly ny atonga ny olona tena tsy hijery ny aintsony raha eo misetra ara-pakiteny zany fa hijery zay hoanina zay hotafiana zay sotroana vola fitediavana sy ny zavatra maro isan-karazany tsy mety manaiky ny tenin'i Jehovah hoe mirekely ndray mpimasomonja mandrapalasa ny fahatezerana zany tsy mandrak'izay nge zany hoe asain'Andriamanitra miafykely aloha mba tonga atsika hisaintsaina hoe ny aintsika nge tena zava-dehibe noho ny zavatra aranofo rehetra no fitediavana noho ny anina noho ny vola noho ny areny ny aintsika ny zava-dehibe ny atonga atsika mba ho tonga sainany amin'izany rehetrarehetra zany ny tanjona kendren'Andriamanitra fa tsy hoe zany ny zavatra ndeha ka hokatrahana ka atao atsirambona ny aina fa miditra an-tsehatra ny devoly ary io ny zavatra ny teneniny ny sakafo ary tsy vitan'izay fa nisy fakapana anankitelo nanjoan'i Jesosy Kristy nentiny teny tapon'ny tempoly zany hoe niraviravizan'ny voninahitra ka dia nyteneniny hoe mienjeraho izy ary amin'ny Mateo 4 ny andiny fahenina fadimy sy fahenina ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina izy ka nampitoetra azy eo tapon'ny tempoly ny dikan'izany zany dia hoe ohatra ny nampanantenana toerana ambony dia ambony dia nanao tamin'ny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mienjerahany ambany any fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tanany mitondran'ireo anao fa ndrao tafitohany ianao amin'ny vato ny tongotra ao efa namaly Jesosy voasoratra hoe za maka fanahiny Jehovah Andriamanitra ao zany hoe le fipetra napetrak'Andriamanitra nitazomin'i Jesosy Kristy fa nitanjona kendren'ny devoly nefa dia rehefa tsy azony tamin'le hoanina dia nampanantenany toerana avo zany nodikany le hoe nentina teny atapon'ny tempoly hoe tena nasandratra nampanantenana toerana avo dia avo fa tsy tafalatsaka tamin'izany Jesosy fa le tenin'Andriamanitra miverina tao aminy ka nentina nanoeran'ny devoly ary tadidio ihany keo fa ny devoly keo tenin'Andriamanitra koa nentina mandresy lahatra ary marina le tenin'Andriamanitra nambarany devoly tamin'i Jesosy fa le hevitra nentina nandinana n'le tenin'Andriamanitra eo ny tena ahodiny amin'ny kely foana ka raha tsy mitandrina ny olona dia ho tafalatsaka amin'izany ary ny fakapana fahatelo ny andiny fahavalo ary ny devoly nitondra azy indray ozy nakany amin'ny tendrombohitra avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba nivoninany dia nanao tamin'ny hoe zao rehetra zao sy dia nomeko anao raha iny koa eo anatrehanao ianao ary hoy Jesosy mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no enkofanao ary izy rery ihany no ny tomponao zany hoe amin'ny farany hitantaratra ihany nitetika ataon'ny devoly satria teto amin'ny fakapana fahatelo izy dia ina zavatra mitranga tsy misy tsony tenin'Andriamanitra fa ny anjaanja tanteraka mihitsy ny tanjona kendren'ny devoly dia ny atonga ny Jesosy zay mpisolotena ny zanak'olombelona enkohaka eo anatrehany zany hoe anao any devoly tena ho Andriamanitra dia nivalen'i Jesosy ndroany Jesosy Kristy ary eo no tena tokony ho tandremantsika ary io tsy magaga nitoejavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao ao anatin'ny fihibohana ny hipoiran'ny fakapanahy maro isan-karazany manjono zanak'olombelona dia azakagitsika fa tsy arak'izay neritreretina azy ange ny zavatra mitranga teo anivon'ny firenena fa tao anatin'ny fahoriana tao anatin'ny aretina tao anatin'ny fihibohana mitranga daholo zao fanakorontanana maro isan-karazany zao ary dia miditra
misokosoko ao amin'ny olona, mandresy lahatra ny olona mba ho tonga ny fikorotanana, mba ho tonga amin'ny fanokana-panjakana, mba ho tonga amin'ny zavatra mamoehitra rehetrarehetra. Ary nisy ara tena toromarika mihitsy mba tsy alajana ny fepetra, kanefa le olona maniraka an'izay izy mitandrina. Fa ny olona nefa mahita tereny le fiainana dia zao ohatrany marina le zavatra teneniny kanefa mifototra ny am'le tsy manatsiny ny toe-javatra mitranga. Ary zay le fomba tena fidiran'ny Satana zay nakafanahany Jesosy. Dia amin'izao vanim-potoana zao tsy miditra an-tsehatra trona anke hoe Satana ny hita mivantany, fa maniraka olona izay tsy matahotra an'Andriamanitra izy, dia misokosoko mangina makany aminao zay mihiboka ary miditra amin'ny alalan'ny menina izy tsy enatsena ange, tsy mitabataba eny ankalamanjana ange izy, fa ohatrany mihiboka ihany izy, fa amin'ny alalan'ny inona no hidirany mandresy lahatra ny olona, amin'ny alalan'ny bijibijika mandeha avy atsy avy aroa, amin'ny alalan'ny fitsidihana tokantrano mandresy lahatra ny olona ao anatin'ny fahanginana, amin'ny alalan'ny inona, amin'ny alalan'ny tena azo lazaina hoe mety amin'ny alalan'ny tambajotra serasera rehetra hitantsika ao anatin'ny Facebook. Raha vao tsy mandinika tsara na mihiboka reno mampiasa ny Facebook io, miditra tsy moramora ao amin'io izy. Ary zay le Satana zay mitady andrafy atsika. Ary io no tena tokony ho tandremana mahatonga an' Jesosy Kristy miteny tany amin'ny Mateo 4:20 tena Mateo 4:20 dia ny 9:4. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mitandrema osy vandrao isy amintaraka anareo, eo misehatra ranofo zany, fa eo misehatra ara-panahy koa. Ary eo ny tiako ampitaina ihany koa amintsika kristianina, tsy hoe mivavaka fotsiny, tsy hoe mandre ianao ka misy ohatraohatra ny nataon'ny devoly hoe mampiasa teny ny soratra masina, fa ianao no mila mitandro tena manoloana n'izay rehetrarehetra zay, satria zao nambarany ary amin'ny Timoty, tiany devoly mihitsy io fiboana io, ao anatin'ny fiboanao mihitsy no miditra an-tsehatra izy. Dia zao no zavatra voasoratany hoe Timoty 4:7 velarintsika kely izy io amin'ny manaraka, satria ny fipetrapetraka-Andriamanitra ange tsy mitsahatra fotsiny ao anatin'ny fiboana, taona nanamboana nanomezana ny fipetra rehetra ampahitandriaman'ny olona. Fa rehefa tafavoaka ao amin'izay me mafimafy ny fipetra tsy maintsy horesina, satria mafimafy kokoa ny loza zay tampoka ianjady amintsika hatramin'ny fataperan'ity zao tontolo zao ty. Timoty 4:7 andininy raisitsika hatramin'ny 1:1 faoko fantatrareo ozy izao fanamparany ihany dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona amin'ny teny ratsy, tsy manao raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy manompo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kriana, mpieboebo, tia mifafinaretana mihoatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ozy, manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, reny kosa dia alaviro. Satria inona ny zavatra nataony? Kendraina ianao anatin'ny fihiboana, misy teti-dratsy ho ataony, na misehatra ranofo na misehatra ara-panahy. Ary na dia za sy ianao, tsika kristianina, tsika fiangonana amin'izao vanim-potoana zao, fantary io. Ary Andriamanitra nefa tsy mbanafina, fa ahariarin'Andriamanitra mba ny fomba ataon'izy ireo mba hananatsika an'izay esprit de discernement zay, afahantsika mamakatra avy amin'Andriamanitra ve, fa tsy hoe rehefa mitenitenin'Andriamanitra, satria ny devoly teto dia tena nampiseho mihitsy izy hoe zao no voasoratra, aolany le tenin'Andriamanitra, marina le teniteneniny, fa le hevitra hitondrany ny tenin'Andriamanitra diso. Manana ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra zany hoe raha ny fijerinao azy dia tonga lafatra, nefa mandany herin'Andriamanitra ozy reny dia alaviro, dia ambarany mazava tsara, ary tia le teti-dratsy atao anatin'ny fiboana tokony ho tandremantsika, satria ny fiapetra omen'Andriamanitra ange azavaintsika kelikely mba ho fampahirezana atsika hoe misaotra an'Andriamanitra tsika efa manomboka resy ny valana retina, kanefa tsy misaka an'izany ny loza tsy hiditra, fa mila fitandremana. Ny 9:1 fa isan'ireny ozy izay misokosoko miditra ao an-tranony sasany ka mahalasa ho baby ny vehivavy adaladala, ve sara ny fahotana entiny filana maro,
mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Zany hoe misokosoko mangina, ary io misokosoko mangina io amin'ny alalan'ny mesazy, amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ny tambajotra serasera, mety amin'ny alalan'ny ainao manjery maro isan-karazany sy ny famangina amin'ny fomba tena hoe manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa raha tsy mijery lavitra ianao ka mahafantatra ny zava-miafy ny teny soratra anasiny, tafalatsaka amin'ny fitaka ihany ianao hoe horingana taka ny zanak'Israely. Ary zay nentina taherezana antsika hoe mamaly vavaka Andriamanitra, tsy hoe namaly vavaka Kristy mitsahatra, tsy hitandrona tsony, tsy handray ny fepetra, fa raha fitenina amin'ny teny tsotra ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika mba ho tandremantsika. Satria hitantsika ao anatin'ny fahampaherezana mandrakariva amin'ny fepetra tokony hotazomintsika sy ny mba hamantarantsika ny toe-panahy hananan'ny olona zay ampiasan'ny Satana dia ty tenin' Jesosy Kristy Matteo 4:20 ty, ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20, dia ny Matteo 5:20, ny 7:20 no ampitinantsika azy io. Ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hivian'ny tomponareo, nefa ko fantatrareo zao raha fantatry ny tompontrano fiambenana amin'ny alina zay vian'ny mpangalatra dia eo ny ambiny izy ka tsy namelan'ny trano notamina. Ko nomana kosa ianareo fa amin'izay voratsy ampozonareo zy ny vian'ny zanak'olona, ny 7:20. Ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora, tena miambena. Zany hoe le fepetra nomena tao anatin'ny fihiboana rehefa mivoaka isika, zay le fepetra zay tena tandrovo mandrakariva ary mahaiza miaino ny feon'Andriamanitra fa tsy tian'Andriamanitra na tonga na horingana mba tsy ho voafitaka ianao na misehatra ary anao fasy toe-javatra misy mitranga amin'izao firenena zao, na ho misehatra ara-panahy. Aza mieritreritra ianao hoe mivavaka, aza mieritreritra ianao hoe misy mpanompon'Andriamanitra mamangy anao, fa misy amin'ireny ko ampiasan'ny devolo misokosoko miadana miditra ohatran'ny vehivavy adaladala ozy ka malasa azobabo satria amin'ny fiatsaram-pelatsiany plaza lainga mihitsy nataony ary ho fantaritsika amin'ny manaraka manahoana ny toetrany, ahoana ny fomba hafantarana azy mba tsy hatonga atsika isam-batan'olona voafitaka, mba tsy hatonga atsika ho tratra ny fahoriana, mba tsy hatonga atsika ho tratra ny aretina ka horingana, fa ho raisitsika lesona zavatra mitranga teo amin'ny firenena ara-pakiteny, dia raisitsika ho lesona koa eo misehatra ara-panahy. Ndrao dia miady any ianao e, kanefa tsy tonga ny fanjakan'ny lanitra fa ho tonga amin'ny fahaverezana. Dia matoko sy mihina fa mifanahy masin'Andriamanitra hiasiny antsika mba hitantana atsika tsiraray avy ka aizatsika manaja ny fepetra mba tsy hoisan'izay horingantsika vavakisika. Misaotra anao Jehovah-Andriamanitra ray no teninao indray zay noraisina eto amin'ity anio ity matoko sy mihino izay fa ianao dia hiasa mandrakariva satria nasehonao fa Andriamanitra be famitrom-po ianao, miaron'olonao tamin'ny loza ary nanaisona amin'ny fahatezeranao, kanefa na izany na tsy zany tsy mitsahatra ny devoly fa mitady izay fomba rehetra minganana ary tsy izy ny miditra antsehatra mivantana fa manirakolona zay tsy miorona tsara mba hitondra fahatsoa-kevitra ao anatin'ny olonao mandrafo Andriamanitra ary meoanay mitoe-panahy mahay mamantatra ny tetikady ataon'ny devoly mba tsy hatonga anay ho isan'izay ho lava fa hibanjina anao mandrakariva Jesosy Kristy Tompo ary isan'ny tsaina ny fiainana mandrakizay satria ianao dia nandresy tao anatin'ny hevitra raha nakafanahanao ny devoly resinao zany mba tianay Jesosy hoe zay le fandresena nanananao zay mba tianay iainana ihany ko satria ady matrehanay aty. Dia matoko sy mino izay fa ianao hiaro mandrakariva hijery zao firenena zao anaisitra ny loza tanteraka ary hitaona ny vaokanao mba tena hanatahotra anao zao firenena zao. Dia misaotra indrindra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fiarovana Andriamanitra ho amintsika mandrakariva veloma tokoka.